La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Nulchanao ni fampalalam-baovao. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Nulchanao ni fampalalam-baovao. Nanatateraka fivoriana androany état-major mixte opérationnel national manoloana ny toetra raha-pirenena ankehitriny ho raisina ho toy ny fahavalo-pirenena izay mikasa anankirotana ka tsy tsitsy ny mpitandro ny filaminana raha ny fanazavana. Mihoatra ny ray alina ireo zaza miasa amin'ny fitradrana mikana eladrano any amin'ny faritra nosy ho ny sambadrara amerikana amsahana ny asa izay nanolotra 4.5 tapitrisa dolara anampiana azy ireo. Fepetrana resan'ny tompona ndraikitra isorohana andoza ateraky ny fiotsahan'ny tany fahalalana ireo mponina tany-domindoza hatreto olana amin'ny tsy hafahana manatateraka izany tsy fisian'ny toerana andraisana ireo tokantrano ireo raha nambarany sy foky tany izay nanaovana fanadinina. Efa misokatra nanomboka androany fisoratana anarana ho an'ny fanadinana mpanjakana CPE sy BEPC amin'ny taom-pianarana 2024 ity araka ny fanazanana azo eny ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena navoaka ihany koa ny datin'ny fanadinana ofisialy androany. 470 tsihy izay nivokatry ny latsabato izay nataon'ireo loholona any États-Unis momba ny toy ny raharaha fanonganana ny Donald Trump. Isan'ny ampagana azy sy ny fitariana ireo mpomba azy hiakatra ny Capitole. Ny anteteny rehetra. Fanala tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika Manasana anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao nanatanteraka fivoriana androany ny état-major mixte opérationnel national manoloana ny toetra raha-pirenena ankehitriny. Ho raisina ho fahavalo-pirenena izay mikasa anankirotana ka tsy hitsitsy ny mpitandro ny filaminana raha ny fanazavana. Miomana amin'izay korotana maro samihafa kasain'ny mpanao politika sasany ovoleny eto amin'ny tany sy ny firenena ny foloalinda malagasy. Taorian'ny fivoriany Emofara Antananarivo sy ny Emoregana Alamanga ny alatsinainy teo, ny emo natindray androany no nivory tetsy amin'ny Toby Ratsimandrava. Mampitandrina ireo izay mikasa anankirotana eto Madagasikara izy ireo. Dia tia-pitandrina ireo izay tianao korotana sy tianao fandrobana ny fananan'ny olo sasany izahay. Satria ny olona manao an'izany dia ho raisinay tahaka ny jiolahy, ho raisinay tahaka ny fahavalo-pirenena rehetra ka tsy andeferanay mihitsy fa fandikan-dalàna izany ka tsy afaka hijery fotsiny an'izany ny mpitandro ny filaminana. Manamafy izahay ato ny fitandrona ny filaminana fa izahay dia tsy miditra amin'izay ato politika fa ny andraikitra kosa dia ny fitandrona ny filaminana raha misy ny tianao fandrobana, tianao korotana tsy maintsy mandray ny andraikitra tindimyanay izahay. Ankoatra izay manamafy ny eo anivon'ny Emonat fa tsy misy fivakisana araky ny fehezana ely ny folo alinda malagasy. Tena mafy izahay ato amin'ny fitandrona ny filaminana fa mbola mipetraka tsara ny fibaikona ato anivon'ireo antoko telo ny polisy-pirenena, ny tafika ary ny gendarmerie-pirenena. Tsy araka izay voizinany hoe efa tsy misy tany tsy misy fanjakana itsony aho fa tena mbola mipetraka tsara ny fibaikona. Ary ireo ministra izay mitantana ny fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena dia tena mbola ao amin'ny toerany tsara, tsy mbola nisy nametra-pialana ary tsy mbola nisy hoe didim-pitondrana nanaran'izy ireo tamin'ny toerana dia mbola miasa ara-dalàna ary tsy marina ny filazana hoe tsy mandray baiko avy amin'izy ireo itsony ny tena fibaikona fa tena mbola mandray baiko avy amin'izy ireo zahay. Maro ny fepetra sy ny paikady efa napetraka manerana nosy raha ny fanazavana hatrany amin'ny fametrana ny fandriam-pahalemana maritra.
Maro ny vaovao voaray ny mpitandro ny filaminana amin'ny teti-dratsika sain'ny mpanao politika sasany atao na eto Antananarivo izany na ny amin'ny faritra. Ary efa nisy ny nandraisana sy andraisana fepetra manoloan'izany. Mitohy hatrany ihany koa ny fiambenana ireo toerana stratejika rehetra, indrindra ny eto Antananarivo. Tanjona amin'izany ny ahafahan'ny vahoaka malagasy miary am-pilaminana. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa dia mihoatra ny iray alina ireo zaza miasa amin'ny fitradrana mika na eladrano any amin'ny faritra Anosy ho ny sambon-drano Amerikana misana ny asa izay nanolotra 4.5 tapitrisa dolara anampiana azy ireo gaito Andretsilao. Se ampiarina mampidi-bola saingy mampiasa zaza tsy ampitaona maro ny fitrandrana mikana ny eladrano any Anosy. Raha ny atotanisana avoaka ny samban-drano Amerikana misana ny asa manodidina ny iray alina ireo zaza miasa amin'ny toerana fitrandrana eladrano na mika. Karazam-bato izay akora ampiasaina ankehitriny amin'ny zavatra maro toy ny fitaovana elektrônika, finday, fiara, loko na fitaovana fampiasa amin'ny tarehy ny mika. Aondrana makany sinina avokoa ny 700 vokatra avy ao an-toerana. Ka orinasa 30 no manana fahazondalana iantsehatra amin'izany raha ny fanadihadiana natao. Mitombo isa amin'izao fotoana ny olona marary, vokatry ny fitrandrahana, ary efa miantraika amin'ireo zaza tsy ampitaona miasa amin'ny fitrandrahana ihany koa. Nanamafy izany ny masera ao an-toerana araka ny efa nampitaina teto amin'ny fampahalalam-baovao. Maro koa miasa amin'ny mika satria zany izay koa nataon'ny zareo dia manadiady an'ilay fianakavianana dia misy renim-pianakaviana milaza hoe maro izy anay matory any amin'ilay fanaovana mika dia any anay matory hariva tsisy trano dia maraina zany mba mandeha aty indray manenjika sakafo dia mahazo an'ilay aretina ilay fitaovam-pisefoana koa ny kohaka ny tratra. Misy zaza raika teo amin'ny 4 bolana azy efa nentina teo nidirany mika masony dia tsy natory zaza iny nandritry ny ala fa vao ikipy atory dia mitomany satria manindrona ilay mika dia nentina teo izy dia efa nataonay songatratra dia niafaka ilay izy. Manoloan'izany nanolotra vola mitetina 4.5 tapitrisa dolara ny samban-drano Amerikana misana ny asa ampiena ny fampiasana zaza eny anivon'ny fiarahamonina mpamokatra mika eto Madagasikara. Zaza miisa 773 no kendreny tetikasa azo fanohanana amin'ny lafiny fanabeazana ary tokantrano miisa 579 no heverina azo fanatsarana ny asa fivelomany. Rampitso no amoan'ny fitsarana atsy Afrika Atsimo ny didim-pitsarana mahakasika ny fitorinana nataon'ilay orinasa iray any Dubai izay milaza ho tompon'ireo volamena tratra tatsy Afrika Atsimo izay avy eto Madagasikara. Ny 7 febroary kosa nivoaka ny didim-pitsarana mahakasika ny fangatahany fanjakana malagasy Henri Florian. Araka ny fantatra, Rampitso no ivoaka ny didim-pitsarana avy atsy Afrika Atsimo mahakasika ilay fitorinana nataon'ilay orinasa iray avy any Dubai izay milaza ho tompon'ireo volamena milanja 3.75 kilao avy eto Madagasikara izay nivoaka any ivelany ka tsy nazona alalana. Raha ny loharanom-baovao azo hatreto no laviny fanjakana Afrikana Tatsimo tamin'ny alalan'ny ministère public tamin'ny fitsarana ambony tao Johannesburg ny filazany ilay orinasa iray avy any Dubai fa azy ireo ity volamena ity ary pesan'izy ireo teratany malagasy miisa teo la izay mbola voatazana aponja atsy Afrika Atsimo amin'izao fotoana izao. Nilaza ny fampanoavana tany an-toerana fa niovaova ny valitenisy telo mirahalahy teratany malagasy ireto raha nanontaniana mahakasika ny mety ho tompony ireto volamena ireto ka izay no nahatonga ny ayay ny fitsarana ary mbola ao anatin'ny fitadiavana ny tena marina izy ireo amin'izao fotoana izao. Ny famotsorana azy telo mirahalahy sy ny fangatahana ilay volamena 370 kilao izay lazain'ny orinasa atsy Dubai fa fananana no antony rahampitsarana omaly tao Johannesburg raha toka ny 7 febroary ho avy izao ny fotoam-pitsarana manaraka mahakasika ny fangatahany fanjakana malagasy ny amerina ilay volamena eto Madagasikara sy ny fampodiana azy telo mirahalahy ireto eto tanindrazana ho tsarainy ny fitsarana malagasy. Araka ny filan-kevitry minitra izay nivoaka ny hariva teo nitorian'ny fanjakana malagasy fa nanondrana antsokosoka harem-pirenena malagasy ilay orinasa any Dubai izay mitonona ho tompon'ireo volamena ireo. Nanoitantsika ny vaovao kosa indray dia teratany telo andeha roa no tratra ny kiasa sy ny aingana tamin'ny seranam-piaramidina tao Toliara Iazo Antananarivo omaly niaraka tamina safira izay milanja manodidina ny 20 kilao. Ao anatin'ny fanadina tanteraka amin'izao fotoana izao ny polisy Temina miantarandriana evo.
omaly teratany telo andeha roa lahy nikasany enga tao amin'ny serana mpiara-manidina Toliara Iazo Antananarivo no nalainy mpitandro ny filaminana natotosana fanadihadiana raha ny angom-baovao mari-potitra niaraka tamina entana misy safira milanja mandidina ny 9 kilao ireto teratany telo andeha ireto ary saika hitondra izany aty Antananarivo tamin'ny alalan'ny sidina nasionaly izany hoe nikasany andray ny sidina tamin'ny kompania Tsaradia Toliara Miazo Antananarivo tamin'ny ATR 72 omaly izay nanainga tamin'ny 2 ora sy 17 minitra izy ireo. Nandritry ny fandanjana ny entana tokony ho tamin'ny 12 ora atoandro iny no nisy ny ayay tamin'ny tompon'andraikitry ny serana mpiara-manidina ka nanontany azy ireo ny entana anatin'ny bagage à main izay navesatra. Taorian'izay nitsotra ireo mpandeha fa safira no noentin'izy ireo ary efa nifony-baoritra izany. Taorian'io kosa dia noadiadiany PAF na ny police aux frontières izy ireo ary avy eo nalefa teny amin'ny police des mines Toliara Andrarà ireto faran'izay mbola anatin'ny fanadiadiana tanteraka amin'izao fotoan'izao. Tsy mbola fantatra mazava raha toa ka manana antota taratasy ahafahana mitondra izany hiala ny faritra treto ireo teratany telo andeha roa ireo na tsia ary tsy mbola fantatra ihany koa raha toa ka nanam-pikasana ny hanondran'izany any ivelany na tsia. Amafisina kosa ny fiara-miasan'ny Madagasikara sy Royaume-Uni sehatra maro no atao laharam-pahamehana raha ny fanazavana azo nandritra ny fanaterana taratasy fanendrena ny masivoan'ny Royaume-Uni vaovao eto Madagasikara androany teny Iavoloha miantarandriana io. Itoy ny fiara-miasan'ny Madagasikara sy Royaume-Uni ary ho amafisina ho amin'ny tsara kokoa izany araka ny nambaran'ny masivoan'ny Royaume-Uni vaovao hiasa sy honety Madagasikara David William Ashley. Sehatra maro no atao laharam-pahamehana. Je pense que j'ai 3 objectifs en tant qu'ambassadeur. Premièrement, de renforcer telo ny tanjoko amin'ny mahamaso ivo ahy. Voalohany indrindra dia ny fanamafisana ny fiara-miasa sy ny fifandraisana ara-piralahiana eo amin'ny firenena roa nitonta. Faharoa, ny fanamafisana ny fanohanana ny Madagasikara, indrindra amin'ireo tetikasa mikasika ny fampandrosoana lovain-jafy. Izahay raha teo dia isan'ny efa manampifona ny Madagasikara. Hotohizana trany izany ary fahatelo, hiara-iasa amin'ny gouvernementa malagasy amin'ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny fiarovana ny arena voazanaharin'ny Madagasikara. Réchauffement climatique et la protection de la biodiversité unique de Madagascar. Androany tonga nanatra ny taratasy fanendrena azy ho masivoan'ny Royaume-Uni vaovao hiasa sy honety Madagasikara i David William Ashley nandray azy ny Floandro Rajoelina teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Tsy aivina, maro ireo seha-piara-miasa misy eo amin'ny Madagasikara sy ny firenena Britanika hatramin'izay. Lafo mavahoafa kosa indray dia ankoatra ny fanondrahana ranom-panafody natao fitiliana ihany koa ny mpianatra. Ireo ny fipetrany raisin'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena manoloana ny tranga Covid-19 teo anivon'ny LMA. Fanadina. Ho fisoroana ny mety fiparitany valanaretina coronavirus namendrana ranom-panafody avokoa ny sekoly sy ny efitrano fianarana rehetra. Taoriny ny trangana Covid-19 teny amin'ny lycée moderne Ampeflo. Ankilan'izay efa nasiana ranom-panafody avokoa ny sekoly rehetra manderina ny renivohitra sy ny faritra 20 manderina ny nosy raha ny fanazavana. Samy mandray andraikitra avokoa ny draina any amin'ny faritra tsirairay avy manoloana ny valanaretina. Efa nisy fivoriana intelo miantoana narana tamin'ireo draina 20 mikasika zay fampahafantarana zay ary ny draina zay any amin'ny faritra na ny efa aza mifandray miaraka amin'ny CRCO isaka ny faritra zany izay mahita ny fandaminana any amin'ny établissement tsirairay na hoe ny fanapahan-kevitra raisina raha sanatria misy Covid. Satria ny CRCO zany rafitra matapatevitra any amin'ny faritra mikasika izay fepetra. Manoloana ny tranga nisy teo anivon'ny LMA etsy Ampeflo, niroso tamin'ny fitiliana avokoa ny mpianatra rehetra iray kilasy tamin'ilay mpianatra ny Yayahina raha ny fanazavana. Dia amin'izao zany milamina natao fitiliana zany le mpianatra iray kilasy ny arantsika mafantatra iny tamin'ny herinandro lasa miandry ny fanapahan-kevitra satria ny dokotera ihany no afaka manao hoe positif ty na négatif ty. Efa misy lamina zany apetraka ao
rehefa nondrana atao raha misy ankizy hoe tratrany cas positif dia tsy mianatra ny zaza tratrany positif mandritra ny fotoana araka ny lamina mise en quarantaine angamba ny terme technique avy any amin'ny fahasalamana fa ny mpianatra zay ohatrany hoe test négatif dia salama zany dia miveriny an-tsekoly. Raha ny zava-misy hatreto tsy mbola manana antotanisa mazava mahakasika ny isan'ny mpianatra voamarina fa mitora ny tsy mikaretana COVID-19 ny eo anivon'ny ministera tompon'andraikitra raha nanontaniany ny mpanao gazety androany. Fepetra ny raisin'ny tompon'andraikitra isoroana ny loza izay ateraky ny fiotsahan-tany ny fanalana ireo mponina tany Domdoza hatreto olana amin'ny fanatanterahana izany tsy fisian'ny toerana andraisana azy ireo hoy ny sefokotany iray izay nanaovana fanadihadiana Abrahama Randriamana. Tranga mateti-piseho mandritra ny vanim-potoana isian'ny rotsakorana ny fiotsahan'ny tany indrindra amin'ireo faritra avy eto an-drenivohitra. Manoloan'izany fepetranapetraka ny tompon'andraikitra ny fanalana ireo mponina amin'ireny faritra ireny ho an'ny tetsy amin'ny fokotany Nambohiposy nanaovana ny fanadihadiana. Manodidina ny 970 ireo tokantrano voakasika mivantana amin'ny mety isehon'ny fiotsahan'ny tany. Olana amin'ny fanalana ireo mponina ny tsy fisian'ny toerana andraisana azy ireo. Voalohany aloha ilay olona mety ho sarotra ho an'ny olona ny ala amin'ny toerana iray mety eza amin'ny toerantsika satria ataontsika olona sokajina sahirana mety tsy anana fahafahana izy andeha hoe anorom-ponenana vaovao makaiza ny toerana fanatobona an'ireny olona ireny dia matetika teny ny EPP ny anivon'ny EPP tsika ny mahafantatra fa ny zanakitsika koa mianatra amin'izao taom-pianarana izao mazava ho azy tsy azo elinkeleny ny EPP ireny fa rehefa tena tokoa ka tena hoe mavesatra lorana dia mamoaka an'ireo olona ireo ho an'izay manakavana akaiky dia mba mipindrany ho an'ny tena tsy misy aleha ho raisina eto amin'ny fokotany aloha dia jerevana hoe tantana ohatrany mandrapitsitsika androany izay foana ny fanaovana na hoe mindrana hatramin'ny malalaka amin'ny fokotany rahavavy akaiky. Ny fahamandon'ny tany ateraky ny firotsahan'ny orana anatin'ny fotoana maharitra no miteraka ny fiotsahan'ny tany any amin'ireo toerana avo raha ny fanazavana. Rehefa ao anatin'ny adiny 5 ny orana ka orana mavesatra dia mando mavesatra ny famandon'ny tany. Iny famandona iny no miteraka an'ilay fiotsahana. Hatreto aloha mbola tsy misy ny favoazana ny tranga dia amin'ny faritry ny fokotany. Arak'izany, mitoy ny fanaraha-maso sy ny fanentana nataon'ny tompon'andraikitra ho an'ireo mponina isoroana ny loza mety iseho. Tafiditra amin'izany ny fametrahana ny famantarana miloko mena amin'ireo faritra ina isian'ny fiotsahan'ny tany. Navaozan'ny vondrona Filatex ny centre de santé et maternité et Tsinamotana mba hifanaraka amin'ny fenitra fanavaozana izay vokatry ny fiara-miasa amin'ny commune Antananarivo ny vohitra io na saina. Niova endrika ny centre de santé et maternité Namontana taoriany asany tanterahany vondrona Filatex. No hatsaraina ny endrika ivelany nampanarana ny finitra ihany koa ny tao anatin'ireo efitrano fandraisana ny marary. Tonga teny an-toerana androany ny tompon'andraikitra avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra izay nitariny ben'ny tanàna ary ny avy amin'ny vondrona Filatex. Raha teo aloha dia mitritra daholo ny rindrina efa mivava, ny plafond efa niotsaka, ny tafo ny tete, dia izay rehetrarehetra izany namboarina ilay zavatra mitritra rehetrarehetra dia naverenina ny lokoana na ny anatina ny ivelany any carrosy efa tsisy tsony namboarina tany amin'ny WC, douche na tany anatin'ny chambre izay niongotra sy izay vaky izany soloina daholo dia ny zaridaina koa izany efa manomboka amboarina dia efa hitanareo efa ny tsara tatianareo taloha tsy ohatr'izao ny bikany dia tenaina izany hoe voatazona ohatr'izao amin'izay le izy zany amin'izao sisy izao fa ankoatran'izay tsy hoe nanao ny trano fotsiny nanavao ny trano fotsiny izany ny groupe Filatex fa efa nisy koa ny fanomezana fampitaovana ny centre izany talohan'izao fotoana izao hoe fampitaovana amin'ny afandrareo miasa izany dia ankoatr'izay koa nisy koa ny fitaovana fiarovana tena zavatra ohatr'izao natao moa izany dia vokatry ny fiaraha-miasa eo amin'ny commune urbaine Antananarivo sy ny groupe Filatex nisy convention soniavin'ny Rotonda mba hoentina hanatsarana izay ao anatin'ny velaran'ny monsieur le maire hanatsarana ny fahasalamana ny fomba fitantanana ny toe-fahasalamana rehetra eto amin'ny commune Antananarivo. Tsy izao fa ity izany no atao hoe fanombohan'ny fiaraha-miasa amin'ny lafiny fahasalamana
amin'ny commune sy ny Filatex satria tafiditra ao anatin'ny politika ny Filatex ihany koa ny fisahanana ny ara-pahasalamana amin'ny lafiny RSE. Ho afaka mandray ny marary ny Covid-19 ihany koa ity toerana ity hoy ny ben'ny tanàna n'Antananarivo androany. Zavatra roa moa ny atao eo ny ampahany efa ela be dia fikarakarana ny vehivavy miteraka fa zao moa efa tamin'ny herintaona misy ampahany navadika CTC centre de traitement Covid ka efa vonona ny commune n'Antananarivo raha ohatra ka ary tsy iriny zany sanatria hoe misy mirongatra ny Covid fa mahafaly mahita ny toerana navozona ohatr'izao. Amin'ity taona ity zao atao ny CSB anankiefatra ho avozona tokoa ary mety ho ampiana CSB anankiroa satria ny boriboritany efatra zao manana CSB ny roa mbola tsy manana. Tsy ivona efa nisy ny fampitaovana ity centre de santé maternité namontana ity izay notanterahany vondrona Filatex ny volana oktobra 2020 izay tafiditra hatrany ao anatin'ny fiara-miasa amin'ny commune Antananarivo renivohitra ho fanatanterahana ny velorariny arivo. Tongena fotoana ny dokavarotra isika ao aorianan'izay atatsika mahakasika ny datin'ny fanadinana ofisialy. Eo ihany koa momba ny fahadiovana sy fanadiovana eny amin'ny faritra iva rehefa avy ary. Moi, j'ai ma passion. En tant qu'étudiante, étudier à distance me permet aussi de réaliser d'autres activités. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. Nos diplômes sont sanctionnés par un diplôme d'État français de renommée internationale et est reconnu par la fonction publique. Je confirme les propos de notre administrateur général. Nos diplômés, nos ingénieurs occupent des situations prestigieuses liées à leur formation d'excellence. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Avec Telma, offrez plus. Offrez le maximum de tendresse. Nouveau First Plus, l'offre tout en un en abonnement à seulement 20 000 arrières TTC par mois. Abonnez-vous en Telma Shop. Mety nantapany faharoany vaovao isika. Efa nisokatra nanomboka androany fisoratana anarana ho an'ny fanadinam-panjakana CPE sy BEPC amin'ity taom-pianarana 2020 sy 2021 ity araka ny fanazavana avy amin'ny ministera fanabeazam-pirenena androany nivoaka ihany koa ny datin'ny fanadinana ofisialy fanadina. Androany namoaka ny tetiandro hanatanterana ny fanadinam-panjakana CPE sy BEPC amin'ity taom-pianarana 2020 sy 2021 ity ny teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena Tetsy Anosy. Ankoatra ny fanadinana ho an'ny mpianatra, efa nivoaka ihany koa ny datim-panadinana ho an'ireo mpampianatra. Voatsinjara toy izao ny tetiandrom-panadinana izay karakarain'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy notapana teo anivon'ny fitondram-panjakana. Ny CPE sy GEM dia ho karakaraina amin'ny fa 9 ny volana Jolay 2020. Ny BEPC latsinainy fa 7 ka hatramin'ny alakamisy 12 ny volana Jolay. Zay ny fanadinana ho an'ny mpianatra. Ny fanadinana ho an'ny mpampianatra kosa ny CAE dia karakaraina ny talata 20 sy ny alarobia 20 ny volana septambra 2020. Ny CAP dia ny fa 7 fa 20 ny volana oktobra. Ho an'ireo mpiadina nanala ny CAE CAP tamin'ity taona ity dia manao ny pratika sy ny oral izy marapatonga ny volana Mai, 20 ny volana Mai ho an'ireo fanadinana roa ireo. Nanomboka androany raha nifantatra ny fandraisana ireo antotan-taratasy fisoratana anarana ho an'ireo fanadinam-panjakana voalaza etsy ambony ireo. Ka toy izao ny daty fametrahana ny fisoratana anaran'ny mpiadina. Ny CPE dia manomboka ny 10 ny volana Febroary ka hatramin'ny 17 ny volana Abrily. Ny BEPC dia mitovy 10 février ka hatramin'ny 23 avril.
zay zany a ny fametrahana ny atota taratasy a ho an'ny mpiadina manerana ny nosy a na ny mpianatry ny fanjakany zany a na ny libra na ny mpianatry ny any amin'ny tsy miankina. Nanamafy ny teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena fa maimaimpona avokoa ny fisoratana anarana ho an'ireo fanadinam-panjakana ireo ary mitovitoy ny teo aloha ihany antota taratasy rehetra ilaina ho an'ireo fisoratana anarana ireo. Ankoatra izay, efa voaloha ihany koa ny vakasion ho an'ireo mpampianatra ary efa andalam-pamarana ny fandoavana izany ny ministera raha ny fanazavana trano. Nisy ny fionana teo amin'ny solotenan'ireo mpianatra mpitsabo sy ministeran'ny fampianarana ambony 5 tsy nisy vahaolana hita manambana ny anao fihetsiketsehana araka izany ireo mpianatra noho izany fanampanazavana. Eto izay dia maneho ny fangatahana tompoko ny mba hijerena manokana ary farak'izay aingana izany fangatahana izany koa dia manao antsoavo izahay amin'ireo tompona andraikitra mahefa eto amin'ny firenena mba hijery manokana ny fangatahana mpianatra ompitsabo eto Antananarivo manoloana ny allocation des stages sy ny bourse. Hetsika mety roso amin'ny fihetsiketsehana izay. Zay zany mety soitany raha ohatra ka hoe tsy misy ny valin'ny fangatahana zay atao. Hoatsaraina ny lafin'ny fampidiran-ketra eto Madagasikara araka ny politika mpanjakana sy ao anatin'ny teti-bola-mpanjakana 2024 teboka maro no entina manatateraka izany fanampanazavana. Atsika tsara zany fa ny politika mpanjakana zao dia incitation ho an'ireo mandraharaha eto Madagasikara vahiny zany malagasy. Zay no ao anatin'ny disposition fiscale teo aloha. Ny tanjona zany dia ahafahany vahoaka malagasy misitaka ny asa zay tokony. Zany hoe zany hitombo ihena misy an'ireo fiatsana asa satria raha misy orinasa vaovao mipetsaka dia hitombo ireo isan'ireo mahazo asa. Tranobe ny varotra sy industrie 13 amin'ny 420 eto Madagasikara no nahazo fitaovana informatique avy amin'ny SADC tamin'ny alalan'ny tetikasa facilité liée au commerce de la SADC anatsarana ny fandrarana ara-barotra indrindra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izany raha fanazavana azo Yves Richard. Mitony fiarah-miasa amin'ny Madagasikara amin'ireo mpiara-miombona antoka anatsarana ny fifanakalozana ara-barotra. Tafiditra anatin'izany tetikasa TRF na ny facilité liée au commerce iarahana amin'ny SADC izay nitondra ny tantsorony ho an'ny antenimiran'ny varotra sy ny indostria. Isany azo tombony betsaka amin'izany mpandraharaha indrindra ny tsy miankina amin'ny fanjakana. Atao ministera zany misy an'izay programme an'asa zay anampiana indrindra zany ny sehatra tsy miankina amin'ny fahazahoana trano, ny information amin'ny accès au marché international na ny exportation ny tena tanjonsika ao anatin'izay ka te hisehatra isika hanamafy hatrany an'izay fanampiana sehatra tsy miankina amin'ny fitadiavana ny tsena iraisam-pirenena zay ny fananana fitaovana voalohany indrindran'izany araka ny voalazatsika tamin'ny fanolorana teo hoe chambre de commerce telo ambin'ny folo no azo fampitaovana ary ny fédération chambre de commerce et d'industrie ihany koa. Ankoatra ny fanomezana antotan-kevitra momba ny fifanakalozana ara-barotra eo amin'ny tsena iraisan'ny pirenena, anampibetsaka ny mpandraharaha tsy miankina indrindra ny madinika salantsalany amin'ny fampafantarana ny karazana tantsoroka, natetika asa azo iaraha-miasa eto an-toerana ihany koa ny fisitrahana ny fitaovana avy amin'ny SADC. Ohatra hoe miarina zao, ohatra ny findramam-bola amin'ny tohatany ambany dia ambany indrindra. Mbola ho koa ny fiarina izay mbola manome antsika an'izany. Amin'ny faritra misy ampika zao dia misy ny hoe miarina. Be da be zany ny fanamorana ny findramam-bola azo atao. Ankoatran'izay koa dia misy koa ny fanomezana fanofanana ny mpiasa isan-karazany any amin'ny sehatra tsy miankina any izay omeny fanjakana ihany koa. Vonina ny ara-entana amin'ny ministeran'ny varotra hatranin'ireo tetikasa manampy amin'ny Madagasikara amin'izay fidirana bebe kokoa eo amin'ny tsena iraisan'ny pirenena izay. Ankoatra ny TRF,
Naneho ny fahavononany ny Procom manany programme d'appui à l'emploi et à l'intégration régionale. Androany no natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny antenimiran'ny varotra sy ny indostria ny fitaovana avy amin'ny SADEC. Ilaina ny fanamafisana ny fiarovana ny sistana. Arak'izany, nidinika mahakasika izany ireo tompon'andraikitry ny filaminana anatiny eto amin'ny ranomasimbe indiana nandritry ny Aero India izay natao tany Inde nialarana evso. Ao avaratry Mozambika no misy ilay toby fiantsonana sambo iray izay ahiny ireo tompon'andraikitry ny filaminana anatiny eto amin'ny ranomasimbe indiana ny omety ho lasa eo ampelatanana ireo shebab na ny atao hoe islamiste. Nandritra ny fampiratiana Aero India izay natao tany Inde ny herinandro lasa teo no niaonany ireo tompon'andraikitry ny filaminana anatiny teto amin'ny ranomasimbe indiana nijerevana manokana ny mahakasika ny fiarovana ny sistany. Misy ihany koa teo conclave ny ministry ny fiarovana amin'ireo tany manamorona ny ranomasimbe indiana. Ireo tany manamorona ny ranomasimbe indiana dia manomboka aty Afrika zany ka mipaka any Australia mandalo any Asia. Tao daholo zany ny ankamaroan'ireo ministry ny fiarovana amin'ireny tany ireny ary izay tsy afaka tonga tany moa ny antony samihafa dia nandray anjara tamin'ny visioconférence zany. Dia tamin'izany koa no nijerena hoe inona daholo ireo ambana sy ireo défi samihafa amin'ity ranomasimbe indiana aty manoloana ny fiatrehantsika ny Covid-19 ohatra amin'ny sécurité maritime, ny pollution marine, ny terrorisme amin'ny resaka maritime satria misy daholo zany. Ao anatin'ny fanitsinany rafitry ny tafika nisy ny fifampiresahana tamin'ireo délégationna indiana mahakasika ny fanamafisana ny fiarovana ny sistian'ny Madagasikara. Teo ihany koa ny anatsarana ny tafika anabakabaka izay efa nitsolopolopy nandritra ny 20 taona. Exposition mikasika ny aéronautique ireny moa dia ampiseho ireny firenena ireny ny tafandrosondra reo tokoa amin'izany lafiny fanamboarana aeroplane, indrindra aeroplane piady sy hélicoptère sy fiaramanidina ampiasain'ny tafika zany sy ny foloalindaza moa zany maromarona koa ary zany dia natao indrindra ifaneraserana ireo manampahaizana mikasika ny aéronautique, ireo tompon'andraikitra amin'ny fiarovana ary ireo industriel ihany koa na ireo mpikirakira zany resaka aéronautique zany. Ankalaza ny faha-20 taonany amin'ity volana ity ny tafika an-dranomasina. Raha tsy aivina nisy ny didim-panjakana izay noraisina amin'ny fametrahana ny 2e bataillon d'infanterie de marine. Apetraka ao Antsiranana izay eo ambany fitantanana ny lehibe ny état-major ny tafika an-dranomasina ka ilaina hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena ny ampiakarana ny traikefa efa ananan'ireo miaramila amin'ny alalan'ny fiarah-miasa any ivelany. Itoy mandritry ny taona ny hetsika fahasalamana manakaiky vahoaka izay karakarain'ny commune Antananarivo sy ny association internationale des maires francophones. Maimaimpona avokoa ny fizaham-pahasalamana rehetra izay tanterana indroa isam-bolana ary mitetiny ireo boriboritany enina gato Andratsilava. Tonga nitsidika ny hetsika fahasalamana manakaiky vahoaka andian'ny faha-enina teny amin'ny tokotany be ny Ekara Notre-Dame de Rosaire Tomadinika ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra nay nandria Tsitoaina ny maraina teo. Hetsika fizahana maso, fitiliana diabeta sy tosidra, fanomezana fanafody, ny fanabeazanaizana ary ny fijerenan'ny fahasalamana amin'ny ankapobeny maimaim-poana izay aharitra efatrandro. Nisy ihany koa ny fanomezana torolalana samihafa amin'ny alalan'ireo sampandrara ara-tsosialin'ny commune izay ahitana ny centre ilaiko. Mijery izahay zany ny toerana izay be olona sy tokantrano marefo dia any anatin'ireny fokontany ireny izay zany no mijery amin'izay hoe iza misy toerana dia fiara-miasa hatrany amin'ny fokontany izy io, fiara-miasa amin'izay manana toerana malalaka eny anivon'ireny toerana izay zany mandritry ny efatrandro eo amin'ny toerana anankiray. Ao anatin'iray andro izahay dia mieritreritra ny anatratra hatrany amin'ny 300 tolotra ho an'ny olona zany eo amin'ny toerana izany. Indroa isam-bolana no anatanterahana ny hetsika fahasalamana manakaiky vahoaka ary toy mandritra ny taona. Manodidina ny 700 isan'andro ny tolotra maimaim-poana miandra ny vahoaka vokatry ny fiaraha-miasa amin'ny AIMF na ny Association internationale des maires francophones. Hojerena akaiky ny fahadiovana sy fanadiovana eny amin'ny faritra iva amin'ny azao fotoana izao
ka miatrahana vahaolana maharitra. Andraisana fepetra ihany koa ireo fanondrenana tsy ara-dalàna mahatonga fahatsetsehana ny tatatra raha ny fanazavana azo ka atao andratsy lavatra. Ao anatin'izao vanim-potoam-pahavaratra izao dia tondraka andrandro indrindra etỳ amin'ny faritra Iva vokatrin'ireo le loto izay miparitaka eraky ny tanàna dia fikaroham-bahaolana mahakasika izay mihitsy ny ampihevitra androany hoe aiza ny tena ahafahana mamany olana. Araka izany, fifanakaloza-kevitra fitadiavana vahaolana maharitra manoloana ny fidiovana sy ny fanadiovana ary ny fanorenana tsy ara-dalàna sy ny fahatsetsehana tatatra indrindra amin'izao fotoam-pahavaratra izao no natao teto Andavamamba androany. Ravelo Manantsoa Elia, directeur des arts de la culture et de la vie communautaire eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra no mitondra ny fanampanazavana. Tonga dia natao fanakaloza-kevitra hoe ahoana ny itondrana ny asa. Ny zavatra mangirifiry indrindra ety moa zany dia tena reto rano miakatra sy reto ataoko hoe construction illicite maromaro reto ary maromaro somary matanjatanjaka ihany ny commune tonga teto nieno an'izay rehetrarehetra izay. Be ny tanàna moa nanao iraka manokana mihitsy zany ahafahana mijery akaiky mihitsy hoe inona ny olana rehetrarehetra tsy maintsy vahana maika araka tsy hoe noho ny fiavian'ny orana fotsiny fa noho ny fisiany koa ny amehana ara-pahasalamana zany izay tokony andraisana andraikitra. Miara-miasa amin'ny mpiara-miomby antoka ny commune Antananarivo renivohitra ary efa miroso amin'ny famanana ny olana amin'izao fotoana. Efa manao an'izay azo atao ihany commune ary ao anatin'ny adidin'ny commune moa zany manara-maso amin'reto le trano betapeta be mipetraka eo ambony canal io mahatonga efa manao ihany tsika zany zao hatrany be foloka traizy efa manomboka mandio manikisaka mandio zany tsika zao tonga eto amin'ity faritsitsika alohan'ny andehanana lavidavitra koa zany benavaratra. Misy ihany moa efa hitantsika mivoaka amin'ireny hainao manjery reny fitonjato fa mihoatra lavitra noho izany ny construction illicite raha ny eto Antananarivo indrindra fa ny ety amin'ny faritra ambanin'ny tanàna zany nefa na ny eny ambony tanàna koa reny dia misy construction illicite moa zany maromaro eto Antananarivo fa izay tena hoe mibahana ny fiarahamoniny olona tena manimba ny fahasalaman'ny olona ary indrindra mahatonga ny olona hafa tena manarivo ny sahirana lavitra zany reo zany aloha tena hojenna maika angambany. Isan'ny ireo mpiara-miomby antoka amin'ny commune Antananarivo renivohitra ny CDA na ny Conseil du développement Andohatapenaka izay misehatra amin'ny fokotany misy 10 eto andrenivohitra ho tohizana ny fifanakalozana sy ny fitadiavana vahaolana tahaka izao raha ny fanazavana. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray enina 54 770 tsihy izay no vokatry ny latsabato nataon'ireo olona any États-Unis momba ny tohinana raha fanonganana ny Donald Trump. These are 56, the days are 44. Taorian'ny fanolorany solotena mbahoaka indrindra ny avy amin'ny antoko demokratika ny antenimeran-doolona ny taratasy fiampangana ny volo teo aloha taorian'ny fanaingany ireo mpombazy hiakatra lapa ny kongresy taorian'ny fotoam-pivoriana momba ny fanamariana ny voka-pividianana filohampirenena farany teo mitoetrany fanonganana ny filohampirenena amerikanina teo aloha ity 770 izay raha ny vokatra latsabato nataon'ireo olona any États-Unis noho izay androany. Isany fanontaniana napetraka tamin'ireo olona ny hoe afaka miampangany Donald Trump ve ny antenemerandreo olona. Eny avy hatrany navaly mipitarika ny fiampangana azy avy amin'ny antoko demokratika. Ny tsy fanarahan-dalàna nataony nandritra ny fotoana ny tondrany indrindra ny fitariana ny mpombazy hiakatra ny kongresy no isan'ny hiampangana azy raha ny fanazavana. Naveryn'ity solotena avy amin'ny antoko demokratika ity tamin'izany ny horonan-tsary mampiseho ny lahateny. Mendrika fotoaman'olona hikomby ary nanafika ny Capitole nataony Donald Trump. Mbola hitoeraka izany raha momba izay. Efa intelo tao anatin'ny fitondrany no nisy fikasana hanongana ny Donald Trump toy izao. Isan'izany raha ny ahiahina ny filoham-pirenena Amerikanina teo aloha. Ondray tsokombakomba tamin'ny Rosiana mahakasika ny fividianana filoham-pirenena teo aloha. Qu'il sera jugé après avoir quitté ses fonctions. Dia maresaka iraisam-pirenena iny manakatona vaovao tamin'ity androany ity ankasitrahana nanaraka izany soavamandry taolto.
Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Vous a présenté Ni Vavo. Nanulcha no teu ni fampalalambaovao. La 4G Baitelma vous a présenté Ni Vavo.